mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika rehefa kotratra dia alakamisy fa 7 volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky ny Mika mpaminany, Mika toko fahatelo, Mika toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Izao no razain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampanisy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsony hanaovany ady masina. Ko izany no isian'ny alina eo aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa iletika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro ary ho maizina amin'ny andro. Dia ho menatra ny mpahita ary angahiay ny mpanao fankatovana, eny hatampim-bavakoa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny fahatezerana, mba hanambarany Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mika dia isan'ireo 12 ataon'ny Baiboly hoe mpaminany kely, satria mpifohy ny boky ny araka izany. Taty amin'ny fanjakana atsimo izy no naminany, ary vanim-potoana sarotra teo amin'ny fanjakana Joda sy ny fanjakana avaratra no naminaniny Mika. Mpiara-piara-dalina izany hoe fanakaikaiky tamin'ny faminanindry Isaia mpaminany mba amin'ny Hosea tany avaratra, Mika mpaminany. Ary izy dia mponina avy any amin'ny faritra antsoina hoe Moresetagata, hitantsika amin'ny andininy 410 toko voalohany. Fisaorana ho an'ny Moresetagata, avy any no niavian'ny Mika, zay mahatonga azy hoe hitantsika amin'ny andininy voalohany fa i Mika dia natao hoe Morasita amin'ny andininy voalohany toko voalohany. Mika dia naminany momba ny fiavian'ny tsika hoe ny fiavian'ny Mesia. Mika dia naminany amin'ny fiavian'ny Mesia any Betlehema. Mafimafy any toy ny kanota ny faminaniany Mika mpaminany. Mafimafy satria manohitra na manondro, manasongadina ny faharatsiny ireo mpitondra tao amin'ny fanjakany Joda, na mpitondra tao amin'ny fiarahamonina io, na mpitondra fivavahana io, dia asongadiny Mika ny fahalovana na ny faharatsiny na ny fivilian-dalana ireo mpitondra ireo. Dia matetika vokatra izay ataontsika hoe fivilian-dalana ny mpitondra izay, na ny mpitondra vavahana na ny mpitondra tao amin'ny fiarahamonina, dia naminany Mika fa tsy maintsy ho rava ny hoavy ny fitsaran'Andriamanitra, tezitr'Andriamanitra, tsy maintsy ho rava ny firenena, ary somary maloka zany ny faminaniny Mika. Maloka amin'ny hoe maminany zavatra hoavy sarotra ho an'ny firenena izy. Saingy faminanina dia filazantsara ny filazantsara, dia Mika kosa dia milaza fa hoavy lay Mesia, hoavy lay mpanafitra, tsy hijanona ao anatin'ny fahatezerana akory Andriamanitra, fa mbola hoavy indray ny ampodian'Andriamanitra indray ny firenena. Lay tapany andininy voalohany mofinaina antsika ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17 eo, dia miresaka momba ny mpaminany sandoka. Betsaka ny mpaminany sandoka tamin'ny andron'ny Mika, tamin'ny andron'ny Hosea. Misy foana moa zany hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie, fa betsaka mihitsy izy ary mandraka ankehitriny dia misy zany. Tsy vaovao zany, tsy hoe amin'izao andro ankehitriny zao no ihany vao misy ny mpaminany sandoka, fa efa nisy hatramin'ny nahatan'ny tany ny mpaminany sandoka. Ary i Mika dia maneho ny toetra ratsiny reto mpaminany sandoka ireto. Misy vitsivitsy asehon'ny Mika manamarika natao hoe mpaminany sandoka, ary tsy de niova loatra akory io toetra io.
tsy de niova kory tsy de niova loatra kory itoetran'ny mpaminany sandoka io hoy izy izao no lazain'i Jehovah am'diny fadimy ny amin'ny mpaminany zay mampanisy ny oloko le voalohany hoe mampanisy de hoe mampivily lalana na mampiroanana na mampisalasala ny oloko anankiray am'izay afantaranao ny mpaminany sandoka dia izy zay mampianatra zavatra diso izy mampianatra zavatra diso momba an'Andriamanitra ny anankiray zay mampiavaka amin'ny mpaminany sandoka de mampisy fisalasalana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra mampianatra zavatra diso mampisy fivilian-dalana ny amin'ny finoana satria rehefa miresaky tsika hoe fivavahana de misy fotom-pinoana vavahana kristianina ary ny mpaminany sandoka dia milaza fampianarana mety ho vaovao mety fampianarana diso efa tany elo fa izao mampiala ny olona am'lay fampianarany tenin'Andriamanitra mampanisy zany hoe mampiala ny olona mampiendaka ny olona am'lay fampianarana tena izy ny teny hoe secte amin'ny teny frantsay dia avy amin'ny teny latine hoe sectare na nazahoana teny hoe sécateur na section dia avy amin'ny teny hoe mitovifaka amin'ny teny hoe secte mitovifaka amin'ny teny hoe sécaré dia milaza hoe fiendahana na fiatahana amina zavatra anankiray na ary fandroritana koa raha raisina amin'ny arakeviny dia fandroritana fampianarana anankiray na ko fialana am'ilay fampianarana tena izy ary izay no mahatonga mika eto miteny hoe ny mpaminany sandoka dia mampanisy izy zany hoe miendaka mitaonany olona endaka amin'ny fampianarana izay mitezana na ny fampianarana zay ataontsika hoe efa maro toerana dia anankiray amin'ny afantarana ny mpaminany sandoka zay ho mika fa nitoetra mpaminany sandoka faharoa dia hoy mika manao hoe ireo zay manaikitra amin'ny nifiny ina le diny mika tenena hoe manaikitra amin'ny nifiny zavatra roa na telo ny voalohany indrindra de izao tia vola manamarika ny mpaminany sandoka ny fitiavam-bola ny fitiavan-karena ny fitiavam-boninahitra zany dia manamarika ny mpaminany sandoka efa hatramin'ny andro ohatro mika zany ary ty eto amboniny tany de be ny karazana mpaminany sandoka zay tia vola tia voninahitra tia firiariana tia fizahozahoana ary tsy niovy zany mandrakatiny androany de hoy mika manao hoe lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany zay mampanisy ny oloko dia ireo zay manaikitra amin'ny nifiny tia vola ary ao anatin'izany manaikitra amin'ny nifiny zany keo dia manana fiteny mahery mamingavinga mitsara tsy mba manana fahalemem-panahy fa masika mitratrevatreva hoy ny filazany anao hoe izay tsy manisy hanina eo am-bavany de iantsona anaovany ady masina zany hoe zay tsy mahafeo azy de hozonina sanatria anaovany ady masina zany hoe lazainy fa nirahin'Andriamanitra izy atak'izany hoe ady masina mijoro amina an'Andriamanitra izy mba hanohitra ireo izay ataontsika hoe tsy mahatambitamby azy ireo zay tsy mahatolotolotra azy ireo zay ataontsika koa hoe tsy afaka mameo azy dia ohatsika manao hoe ny mpaminany sandoka de manira-tena zay mahatonga azy hoe tsy ny rahan'Andriamanitra izy raha ny rahan'Andriamanitra izy de manana hafatra mazava fa satria tsy ny rahan'Andriamanitra izy fa ny tenany ihany ny maniraka azy de zay tia ny lazaina zany lazainy ary io tia ny lazainy io de izao mampiala ny olona amin'Andriamanitra ary somary maherihery fitenytsika teo onareo miteny frantsay hoe arrogant somary maherihery fiteny sahisahy manameloka sahisahy mitsara sahisahy manondro ny hafa ho diso dia ao anatin'izany ataontsika hoe manaikitra amin'ny nifiny zany keo dia indraindray ataontsika koa hoe somary tsy tia voninahitra ihany fa mety ho tiako
mandokandoka amy zavatra tsy de manahoana loatra ty koa ny ataontsika hoe mandokandoka ny hafa amy zavatra tsy de manahoana loatra ty mandokandoka olona ty mameme voninahitra olona amy zavatra tsy de manahoana loatra zany de toetra mpaminany sandoka aseho amin'niketo. Ary ankoatran'izay de raha mbola tarafina ihany tsy prian'ireo teny ireo dia ny mpaminany sandoka dia mazava ho azy maminany zavatra ho avy izy saingy tsy marina ny faminan'iny satria tsy Andriamanitra niraka azy fa ny tenany de mamitaka izy zany maminany zavatra tsy marina amin'ny ho avy izy. Hoy ny teny mika manao hoe andininy fahenina izany no isian'ny alina eo aminareo ka tsy hisy fahitana ary maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Zany hoe satria mpaminany sandoka izy de tsy mahafantatra ny marina satria nify izy tsy maintsy miteny satria ny tenany maneraka azy de diso ny lazainy ary manome fanantenana diso, mampanantena zavatra tsy misy, mampanantena zavatra tsy misy amin'ny olona, manome toky olona nefa tsy misy fototra iorenan'ilay toky satria tsy Andriamanitra naniraka azy de lasa manome fanomeza toky olona tsy marina, manome faux espoir. Hoy ndray mandeha Jeremia mpaminany ny teny hoe misy miteny hoe fedanana nefa tsy hisy fedanana tsiny satria ny mpaminany sandoka de zao manome toky be mihitsy izao no toko ho anao, ho tonga n'izao ianao, azo an'izao ianao, omen'Andriamanitra n'izao ianao fa izao. Ary indraindray dia mora manome toky tan'zany zay le dika le teny koa manao hoe teny manao hoe manaikitra eo amin'ny nifiny ary teneny miketo manao hoe ilentika tsy hanazava ny mpaminany masoandro. Tsy mahafantatra ny mpaminany izy saingy maizina tsy mahafantatra na inona na inona. Manao marika ny mpaminany sandoka koa dia raha mamaky an'ty miky ty isika dia ny farany dia manjary mandahan'Andriamanitra izy, manjary mandahan'Andriamanitra izy ary manjary mampitondra henatra ny fivavahana amin'Andriamanitra, mampitondra henatra amin'ny vavahana amin'Andriamanitra. Hoy ny diny vafito manao hoe homenatra ny pahita, mitondra henatra, manjary mampitondra henatra ny finoana sy ny fivavahana ny mpaminany sandoka. Hitantsika fa manjary hafa baraka ny fivavahana kristianina vokatra ireo mpaminany sandoka sy ireo fampianarana diso isan-karazany eto ambonin'ny tany, manala baraka ny fivavahana kristianina. Anareo ary mahatonga ny olona misalasala mihitsy ny hoe zany ve ny fivavahanareo, to lasa manjary fakana volan'olona, to lasa afetsifetsena, to lasa sanatry miafara amina zavatra tsy mendrika, zany ve ny fivavahana kristianina. Satria iteneniny miky io hoe de homenatra ary angaiay, zany manjary manala baraka ny fivavahana, manala baraka ny finoana ny mpaminany sandoka. Tsy mahatonga voninahitra hitantsika voamalitsika no nandre momba n'lay tany Gerasena, lay nisotraniny Jesoa de gaga ny olona. Hoy ny andininy fa valo tamin'iny mofinaina omaly iny hoe dia andiny faharoapolo hoe gaga ny olona nahita ny toriteny sy ny fampianarana ny fizoana vavolombelona nataon'lay demoniaka sitrana. Hitantsika ao amin'ny mofinaina omaly zay izay tantara zay marika toko fadimy andiny faharoapolo fa mifanohitra am'izay ny mpaminany sandoka satria tsy nirahan'Andriamanitra izy de ny tenany no ny teny dia ny heviny no ajorony ary ndraindray raha dia ny fahasosorany sy ny filany ny mahazo toerana dia manjary manala baraka ny fivavahana izy, manjary manala baraka ny finoana izy. Ary hitantsika eto Madagasikara any Afrika eto ambonin'ny tany fa be de be ny karazana mpaminany zay mampitondra henatra, mampanompo tena mihitsy ny mpino zany ve sisa ny fivavahana. Tsy tamin'ny andro am'izao andro nantsika zao ihany zany fa efa hatramin'ny andron'ny mika ny hoe misy mitonona ho mpivavaka, misy mitonona ho mpivavaka fa zao ndraindray manala baraka an'Andriamanitra. Marina loatra itsika kristianina tsy afaka tsy de mora loatra akory ny manavaka azy reny indraindray fa ndraindray kosa de mazava tsara
raha miainga amin'ny faminaniny mika atsika hoe rehefa mampialanao amin'ny finoana izy manohitra an'andriamanitra izy mifanohitra amin'andriamanitra ny fampianarana mifanohitra amin'andriamanitra ny mitenin'andriamanitra ny zavatra lazainy rehefa tia mandoka tia deradera tia sehoseho tia mandokandoka olona na koa mifanohitra am'izay masitsika amin'ny maherihery fiteny am'ireo zay hoy ny filazan'ny mika azy hoe tsy manisy anina eo amin'ny vavany dia mazava mety fantatritsika zay afaka malala zay nitoetra mpaminany sandoka mazava io mika toko fatero andiny vadimy ka hatramin'ny fahafito fa tsy mijanona kosa amin'ny toetra mpaminany sandoka mika raha zany dia tavela ao anatin'ny toetra mpaminany sandoka isika fa izao lazay mika kosa nitoetra mpaminany marina lazay mika kosa ny votoatin'ny afatry ny mpaminany marina lazay mika kosa ny votoatin'ny afatry ny fiangonana dia hoy izy amin'ny andininy fahavalo feno hery ny fiangonana ny mpino feno hery dia ny fanahin'i Jehova ny mpaminany marina ny mpaminany zay irain'Andriamanitra ny fiangonana zay irain'Andriamanitra de fiangonana manana herim-pana ka tsapanao amin'ny hafatra hoentin'ny fiangonana tsapanao amin'ny fampahirezana hoentin'ny fiangonana fa mampiorona anao ao amin'Andriamanitra izy mampitodika anao ao am' Jesosy izy mampitodika anao amin'Andriamanitra izy tsy mampitodika anao am'izao tontolo zao tsy mampitodika aminao amina fanantenana tsy maro toerana tsy mampitodika anao amina olombelona tsy mitononao amin'ny fakalana fa izao manana hery mampitodika anao amin'Andriamanitra fa ny faharoa zay mampiavaka azy ity mika ihany etiny hoe ny mpaminany marina dia mampitodika ny olona amin'Andriamanitra zava-dehibe zay noho ny fanahy masina zay ao anatin'ny fiangonana de mitona ny olona anatona an'Andriamanitra izy fa tsy mitona ny olona anatona an'Andriamanitra izy ka hovariana amin'ny zavatra zao tontolo zao loatra fa izy manao hoe mba feno hery izy mba anambara amin'i Jakoba ny elony feno hery izy mahery izy ary amin'ny faherezana hoy ny tapany faharoa mandiny fahavalo amin'ny fahasahina zany ny fiangonana na ny mpino rehefa manambara ny sitrapon'Andriamanitra mitory ny tenin'Andriamanitra de teny mampahery teny mampitraka teny mampiorona ny olona ao amin'Andriamanitra sy ny finoana ary teny zay ateraky ny fanana ny fiangonana ny fanahy masina rehefa ny fanahy masina rehefa koa malala mampiteny ny fiangonana de izao tsy hoe milaza zava-baovao iny eo fa izao tsy manohitra ny soratra masina tsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra toy izy manao hoe manambara amin'i Jakoba ny elony sy ny Israely ny fahotana mampandiny tena ny fanahy masina mampandiny tena ny fiangonana satria ny fiangonana mpaminany marina de izao mampandiny tena ny vahoaka mampandiny tena ny fiarahamonina ny mpaminany marina mahatonga azy mamantatra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra tsy mandokandoka olona na de efa olona efa fantatra raha fa tsy mety fantatra fa mpanoty efa fantatra de tsy hoe ny maika tsy hoe andokandoka olona fa hoy ny bokyny mika eto manao hoe hanambara ny Jakoba ny elony sy ny fahotana mafy be zany ny teny amin'ny firenena hoe maditra ianao mafy be zany ny teny amin'ny olona manao hoe tezitra aminao Andriamanitra fa mila mibebaka ianao mafy be zany tsy mora ny miteny an'izany satria manjary miteraka manjary halan'ny olona araka ny tenin'ny mpanao salamy hoe halany foana araka ny tenin'ny Jeremia mpaminany manote manao hoe faloza ny terahandreniko satria mafy be le iraka mpanaovan'Andriamanitra amin'ny mpaminany iraka mpanaovan'Andriamanitra ny fiangonana tsy manaiky ny olona manao hoe rehefa tenena izy ianao nge diso e ianao nge meloke ianao nge mila mibebake dia ny avaliny rehefa satria efa zatra meno mpaminany sandoka izy de ny avaliny de zao manao hoe ary nareo kongamanany ary ianao nga zao ary ianao nga zao tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra izy fa everiny fa tenin'ny olombelona no ampitain'ny fiangonana na everiny fa teny avy amin'ilay olona izay miteny aminy ny antso avy manao hoe mibeba miverena amin'Andriamanitra satria tsy raisiny ho tenin'Andriamanitra fa raisiny ho tenin'ny olombelona
satria mety zay moa mahafetsy ny mpaminany sandoka, mahafetsy an'lay ratsy ataony jambany olona, ataony jambany olona ka tsy mahita na tsy mandre ny afatr'Andriamanitra, fa ataony mahitatra kosa ka mahita ny fahalemen'lay ilay fiangonana tahaka zany. Ary de manjary hoy ny boky Isaia, boky mpaminany eto hoe manjary alina ny andro aminy, maizina ny andro aminy, satria tsy mandray le tenin'Andriamanitra izy, tsy mandray lay ny rahany izy, satria ny mahafinaritra azy de zao zay zavatra tia no henona ihany no henona. Na ny marimarina kokoa manangana mpaminany zay te ilaza zavatra mahafinaritra ny sofiny izy, mitady mpaminany zay te ilaza zavatra tsy manelingelina amin'ny fiainana izy, manangana mpaminany zay tsy milaza zavatra manindronindrona azy na mitaona azy ibebaka izy, fa mitady mpaminany zay mahafinaritra azy ny miaino fandokadokafana, na mahafinaritra azy ny miaino ny ataontsika hoe faniratsirana zay mety ataony an'Andriamanitra. Afaka malala ity afatry mika ity zany de afatra mampiorona atsika ao amin'Andriamanitra. Rehefa somary indraindray ianao maheno toroteny maherihery, ndraindray ianao mety mandeha toroteny maninjotsindrona kely, na misy mpanompon'Andriamanitra na misy olona zay mananatra anao de zao aza tezitra. Rehefa tonga mananatra anao ny olona anankiray, mety ho zoky ray aman-dreny, mety ho mpitondra fivavahana, na nandray mety misy afatra mafimafy miteny manao hoe mivay ianao, mipepahy ianao, dia aza raisina mihiby zany, fa raiso ho fitiavan'Andriamanitra. Raha zay mahafinaritra ny sofintsika ihany ny tiatsika ho renesina de izao tsy miorona amin'ny finoana isika. Fa misy lafin-javatra zay mety ho manindrona atsika indraindray, misy zavatra tian'Andriamanitra ahitsy indraindray eo amin'ny fiainantsika, misy zavatra indray tian'Andriamanitra amboarina eo amin'ny fiainantsika, de mino anatra ry afako malala. Mila miaino anatra isika, mila miaino torohevitra isika, mila miaino ataontsika koa indraindray teny maherihery araka ny teny zoatra masina mazava ny tenin'ny apôstôly manao hoe io angeny zanaka tiana no anariny, io angeny zanaka tiana no ahitsy, fa tsy hoe akory mitady mpaminany na ndraindray mitady fiangonana atsy sy aroa hoe ranona ny tena mba za tsy tiako fa betezina, za tsy tiako fa ohatra masitsika ny fampianarana ry, za tsy tiako fa zao ny any mahafinaritra de zao. Avako malala manjary latsaka ao anatin'ny fantriky ny mpaminany sandoka, latsaka ao anatin'ny fantriky ny fampianaran-diso isika, raha zavatra tiatsika ihany hoe noho ny sofintsika no tiatsika. Fa mila mahay miaino ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ary ahoana miaino ny sitrapon'Andriamanitra? Miaino ny sitrapon'Andriamanitra de manaiky ny fitarihany fanamasina amin'ny fiangonana. Mandrakariva misy olona mifindra fiangonana atsy, mifindra fiangonana roa, tsy manana fiangonana tena maro toerana mihitsy, ndraindray ary amin'ny zanakapelezana ry, ndraindray ary amin'ny fiangonana ry, sorosorena kely ry de misitrika de tsy hita, sorosorena kely ry de tsy miangona, sorosorena kely ndraindray afaka malala misy tahaka zany, satria olona ndraindray no hita fa tsy Andriamanitra. Iza milaza aminao fa tsy sitrapon'Andriamanitra tia ny lazaina aminao iny. Ndraindray hafa manino ohatra za mihitsy ny tsindromina amin'ireny tenireny, ohatra za mihitsy ny tenenina mafy, za mihitsy angamba tsy tiany io mopera io, na za mihitsy angamba tsy tiany io pastery io, na za mihitsy angamba ny mahasosotra io pastory io, fa nahoana de tenenina iny, afako malala, tsy voatery ho zany a. Ndraindray ara le mopera na le pastera tsy mieritreritra ninina akory, tsy hoe ndraindray fa mandrakariva mihitsy, de zao tsy ao an-tsainy akory ary zany. Aiza moa ny eritreretany ty olona rehetra ao anatin'ny fiangonana firy alina, fa zao tena sitrapon'Andriamanitra tia ny tompo ahitsy aminao de raiso amin'ny finoana, aza edivana izy, aza nanganana azy za kosa ataonao an'izany foana mopera, tsy voatery ho zany, fa raiso fotsiny zao, raiso fotsiny misy zavatra tian'Andriamanitra tenena amiko angambany. Fa matetika ny olona rehefa tsy mino anatra tahaka zany fa mifindra mitady manangana ataontsika hoe mpaminany sandoka zay tia ny henona ihany, de zao latsaka ao anatin'ny fampianarana diso izy, ary de manjary maizina aminy na de ny atoandro ary, maizina aminy na de atoandro zao ary tsy hazava mihitsy, de diso lalana izy, de very izy. Afaka malala mety zaza mba hiaino mianatra, mety eza hanarin'ny tompo,
enoy amin'ny fitiavana ny faminaniana maro samihafa zay mentorenao de mahatokiny tompo manana faherezana raha misy zavatra tokony hibebahanao de bebao e raha misy zavatra tiany tompo ovana de ovay aza mora makahala zay rehetra mety mananatra anao aza makahala zay olona miteny mananatra na miteny aminao fa manana fahalemem-panahy ekeo fa rehefa misy zavatra ndraindray misy zavatra ahitsin'ny olona aminao ngena anga misy olona tanteraka isory zay miteny sy mananatra anao dia marina zany marina aminao de isory tsy marina aminao dia tsy ilaina ny miady aman'olona am'izay zavatra mety ho fananarana iveriny sainy fa mety tandrify anao amin'ny fitiavana ny tompony ampahainao ravako malala ary hitarika anao amin'ny fahazavan-tsaina ary enganenao hitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ny fiangonana amin'ny fitiavana ny fanompoana an'Andriamanitra ivavakasika tompo misaotranao zay no ny amin'ny afatry mika mpaminany zay mampitodika anay eo aminao Andriamanitra mampitodika anay eo amin'ny afatry ny fiangonana mampitodika anay ho maro toerana ao anatin'ny fiangonana zay nomenao anay mivavak'izay tompo ataovy mahay miaino anao zahay ataovy mahay mandray ny faminaniana izay omenao anay amin'ny alalan'ny fiangonana izahay ataovy mahay mandre ny teninao zahay ny fanahinao masina no mitarika ny fiangonanao amin'ny fampianarana tena izy ary ny fanahinao masina koa no mitarika anay hamantatra ny fampianarana tena izy dia aza manaisitra ny fanahinao masina aty anatinay tompo ary diovy ny fonay aizanay mandray ny teninao zay ampitainao amin'ny fiangonanao vavak'izay tompo ao an'ny fiangonanao mba ho tehirizinao mandrakariva ny fiangonanao ho mpaminany marina mahitsy ary mitory ny teninao sy ny anatrao amin'ny mpino arak'izay afatra ny rahanao azy vavak'izay tompo ho an'ny tanindrazanay manampirenao ny tanindrazanay ary dia ataovy mahatsoro vavolombelona zay azona ny teninao sy ny fampianaranao amin'izao vanim-potoana sarotra amin'ny fijoroana vavolombelona izao de taio ny tokantranonay taio ny asanay amin'izao herinandro efa madiva ifaran'izao tompo ho asa manome voninahitra anao ho asa mitondra fifaliana ho anao jereo ireo marary jereo ireo mananady am-panahy ankehitriny tompo ka mangetahita famonjena avy aminao mangetahita fanasitranana avy aminao noho ny vavaka izy ireny tompo sitrano izy ampahirezo izy atanjao ny finoany anao de mametraka ny fiainana mandrakariva eo ambany fahasoavanao zay Jesoa amen